dia mbola faly indray miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izay mahazatra antsika izao vavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray io misaotra ny marakariva izay satria mbola manaiky hiteny ianao ary mbola manaiky hanoro lalana anay mba hitondra fampahirezana ho anay amin'izao andro sarotra izao. Tena mitaraina ny olonao tompo fa saingy tsy mahalala anao kanefa dia tsy avelanao ho diso ao anatin'ny fanontoko fafahana taony fa ianao no manokatra ny saina mampanahy tsiraray avy mba hafantatra anao Andriamanitra marina. Mitenenandray Jehovah fa mihaino mpanokonao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fidonan'ny tompo amintsika mandrakariva. Miainga tany amin'ilay fizahany toetra ny fanahintsika dia mefara any amin'ny menarana varahana, dia mefara amin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia mety hipetraka ny fanontaniana hoe inona moa fanavy no azavaina dia Jesosy no tenenina. Dia hitantsika moa ny famarinany teny soratra masina fa raha vao tsy manana an'izay esprit de discernement izay dia diso hatramin'ny fahatakarana ny Andriamanitra ray dia ny fanahy masina dia Jesosy Kristy zanany. Mazava amintsika tsikelikely izy io fa inona moa no nahatonga antsika niresaka an'izay ilay sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona araka ny tenin'i Jesosy. Jaonina toko 13 sady mamintintsika manao lesona 14 ero tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany nifotra ny tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona ozy mba nanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fampitahana n'ilay menarana varahana nantona tamin'ny hazo lava sy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Vao mijery an'izay zany ianao any amin'ny testamenta taloha dia tandindon'i Jesosy miantona teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny zavatra mitranga rehefa mikaikery ny menarana afo izay fantaritsika tsara fa vokatry ny fiodinan'ny zanak'Israely na tonga ny menarana afo na devoly na mely azy dia lasa narary ary be dia be ny nahafatesana. Dia mitaraina tamin'i Jehovah. Dia inona no nataon'i Jehovah? Nampanao menarana afo nahantona tamin'ny hazo lava menarana varahana dia nibaiky nomeny Jehovah ary izay ny sitrapony dia baiky nomenany zanak'Israely zay rehetra voakaikitra dia izay vao mijery fotsiny an'ilay menarana dia ho sitrana ho velona. Kanefa fampitahana an'i Jesosy dia Jesosy koa nefa niteny Jaonina toko 1 ny 14 fa izao ny sitrapony raika dia nahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay izao anangana azy amin'ny andro farany. Mitovy ihany fa mila fantarina ny zava-miafy no anatin'izay ka raha niteny an'izay Jesosy izao ny sitrapony raika dia nahazoany izay rehetra mijery ny zanaka manahoana dia ilay zanaka niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia mamantatra ny zava-miafy n'ilay Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana ka raha azo takatra ny zava-miafina ambadik'ilay hazo fijaliana dia mahatoky ny famarinan'izay. Dia inona ny vokany? Manome fiainana mandrakizay Jesosy atsangana ho amin'ny andro farany. Izay no toe-javatra misy. Zavatra hitantsika nefa tamin'ny farany ohatran'ny hafahafa be tany amin'ny mpanjaka voalohany mpanjaka faharoa toko 7 hoe tena io menarana nantona tamin'ny hazo lava io nandeha ny andro sy ny fotoana nitahiriziny zanak'Israely izy io. Nitahiriziny zanak'Israely tsy fony satria malina be ka nieritreritra fa nazahoany fanasitrana ary teo no napetrakatsika ny fanontaniana iza no nitondra fanasitrana ilay menarana nantona tamin'ny hazo lava sa iza fa baika avy amin'i Jehovah nefa no miteny hoe tena manaova menarana varahana antony amin'ny hazo lava dia ilazao ny zanak'Israely fa zay rehetra mijery an'ilay menarana dia ho velona. Dia fanontaniana napetrakatsika hoe le menarana niantona tamin'ny hazo lava ve no nitondra
fanasitranana ho an'la zanak'Israely. Raha apetrakitsika zay fanontaniana zay de tokony hipetraka ihany ko Jesosy le miantona teo amin'ny hazo fijaliana ave no nitondra fiainana mandrakizay sy nahatonga le olona hitsangana amin'ny andro farany. De rehefa tena nijerevana de mijery ny tantarantsika mba amoahantsika ny famarinana. De mitanjaka faharoa toko 20 tonga Ezeka mpitondra fanavaozam-pivavahana. Zavatra nitranga de natsikaritra Ezeka fa io le menarana varahana miantona tamin'ny hazo lava io tehiriziny zanak'Israely. Mpanjaka faharoa toko 20 de ny 14 izy no nandrava ny fitoerana avo izy sy namakivakoka nitsangam-patitsampy sy nikapa ny Asera nanorotoro menarana varahana zay nataony Mosesy fa ny zanak'Israely efa nandolo didika azomanitra tamin'iny hatramin'izany andro zany ary ny anarany nataony hoe Neostany. Nomeny anaram-baovao le menarana varahana naantona tamin'ny hazo lava no tehiriziny no amasininy tena nivavahany nataony ho Andriamanitra ny tehiriziny ary zay ny dikan'le hoe ary nandoro didika azomanitra tamin'izany andro zany. Dikan'le hoe nandoro didika azomanitra fomba atao rehefa mivavaka tamin'iny de nomeny anarana hoe Neostany satria nieritreretina fa ino no manome valim-bavaka azy. Ary Ezeka natsikaritra fa diso ny fandraisan'ny zanak'Israely an'le anton'le nananganana ny menarana varahana tamin'ny hazo lava. Tonga de nipotehany Ezeka. Ny zavatra manaitra nefa de ty Jehova nge nanome baiko amin'ny Mosesy manaova menarana varahana de antony amin'ny hazo lava de ilazao zay voakaikitra fa zay rehetra mijery an'iny de ho velona. Jehova nanome baiko amin'ny Mosesy mba hanangana an'io de iny a zavatra nasain'i Jehova natsanga Mosesy iny potehany Ezeka. Diso ary ve Ezeka? Tsy diso mihitsy Ezeka teo anatrehan'izay fa le toe-panahiny zanak'Israely diso fandray le menarana varahana teo amin'ny hazo lava nahatonga ny Ezeka nandray fanapahan-kevitra nipotehany iny satria tsy iny no Andriamanitra zay nivavahana. Raha mandinika tsara tsika de zao le Jehova mibaiko amin'ny Mosesy manaova menarana varahana antony amin'ny hazo lava de sitrapony ray niazahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka nino azy fiainana mandrakizay mijery azy azy miantony eo amin'ny hazo fijaliana. Sitrapon'Andriamanitra nahatonga an' Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana sy nahatonga an' Jesosy hiteny hoe tena zay rehetra mijery ny zanaka de mahazo fiainana mandrakizay. Kanefa zay nijery ny menarana baiko avy amin'i Jehova nijery ny menarana varahana de nahazo fanasitrana tsy afaka ilaza mihitsy fa le Jehova de tsy afa fa le menarana fa tsy le menarana niantona tamin'ny hazo lava akory ny nitondra fanasitranana ho an'ny zanak'Israely ary tsy le toe-tsain'ny zanak'olombelona mijery an' Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana akory no mitondra famonjena ho an'ny olona fa mamantatra ny zava-miafina eo anatrehan'izay. Ary noho ny fahatsapan'ny Ezeka fa lasa sampy teo anivon'ny zanak'Israely zay fisainana nametraka an'le menarana varahana ho Andriamanitra mivavahana nanana tera-panatitra lasa dino zanak'Israely ange le mivavaka tamin'i Jehova fa ino no mivavahany kanefa zavatra natao tanany ary araky ny hitantsika hoe tandindon'inona le menarana tandindony devoly ny antony tamin'ny hazo lava mivavahany le zanak'Israely nipotehany Ezeka tary. De inona ny toe-javatra misy keo aty amin'ny testamenta vaovao raha nipotehany Ezeka le menarana varahana teo amin'ny hazo lava satria lasa sampy teo anivon'ny zanak'Israely tsy le mahamenarana varahana niantona tamin'ny hazo lava baiko nomeny Jehova na nipotehana azy fa le toe-tsainy zanak'Israely nametraka azy ho Andriamanitra ka lasa sampy de tsy maintsy nipotehana.
de toraka zany ko nytoejavatra misy am'izao vanim-potoana zao tsy Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana tsy diso zany fa nifandraisan'ny olona any Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana le toetsain'le olona madiso satria lasa sampy eo anatrehan'ny olona zany le Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana lasa sampy eo anatrehan'ny olona de misy zavatra tsy maintsy potehana ka tsy Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana ny tsy maintsy potehana fa le fatakarana diso any Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana zay fotom-pisainana diso zay ny tsy maintsy potehana ary zao vanim-potoana tokony hitsanganana zay mety ho ezika mpanavao fivavahana manitsy ny olona mba hatakarany ny zava-miafina eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ary io no nahatonga amin'ny Paoly apôstôly manitrikitrika mihitsy any amin'ny Korintianina voalohany toko 2 de zao no ambaran'ny Paoly apôstôly ny 2 fa nini tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aosy afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana zany hoe misy zavatra tsy takatry ny olona tsy takatry ny fiangonana tsy takatry ny kristianina ny zava-miafina eo amin'i Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana satria raha mipotehana le menarana varahana niantona tamin'ny hazo lava zay nresahantsika mazava tsara tandindon'inona menarana varahana niantona tamin'ny hazo lava tandindon'le satana zay nifatorana tsy hafanetsika teo amin'ny hazo lava de raha mpitahaina amin'i Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana inona ny tandindon'zay rehetrarehetra zay fa tsy afaka ilazy sika fa le Jesosy Andriamanitra de mira menarana fa iza teo amin'ny hazo fijaliana no menarana zay ny fanontaniana apetrakitsika ary zay toetsaina izay ny tsy maintsy potehana satria tahaka ny zanak'Israely mivavaka tamin'le menarana varahana de raha dika lasa fivavahana amin'ny devoly ny fivavahana ataon'ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao de izy mieritreritra fa marina ny zavatra ataony de inona no nahatonga an'izay tsy mahay mamantatra ny fanahy tsy manana l'esprit de discernement tsy mahafantatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy izy de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka fanahin'ny démonie ny fanahin'ny démonie ny fanahy tena misikitra ao anatin'ny olona ary no tsy fahalalana mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary inona no mahatonga an'izay ny fahadisokevitra tsy nandinika satria mieritreritra be deabe nge ny olona makala ny testamenta taloha rehefa tsy azonao menarana varahana tany anefitra tsy azonao Jesosy Kristy niantona teo amin'ny hazo fijaliana fa tahaka an'izay zavatra nitsantranga tamin'ny zanak'Israely lasa sampy de lasa sampy koa fivavahan'ny olona amin'i Jesosy amin'izao vanim-potoana zao satria mazava ny teny Jesosy Kristy izy Kristy sandoka ka Kristy manahoana lasa Kristy neostana zany baka an'le hoe menarana varahana niantona lasa neostana de lasa neostana mivavaka amin'i Jesosy neostana ny akamaroan'ny olona kanefa ny zavatra ambaran'Andriamanitra Jaona toko 2 Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana ary eo ihany no atakarantsika ka tsy maintsy azavaintsika Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana satria ny zavatra hitantsika hoe raha menarana niantona tamin'ny hazo lava menarana tandindon'ny devoly inona teo amin'ny hazo fijaliana no hitantsika sary amin'ny devoly de rehefa fantatra zay de zay no mamaritra ny fitoriana tsizy sy ny fitoriana marina rehetrarehetra kanefa raha tsy manana fanetretena de lasa hifampitsara lasa hifanejika ary indraindray tena mahadiso ny olona zavatra efa ny iainany amin'ny taona maro de sarotra be eo amin'ny olona ny ala amin'izay zavatra nahazatra azy zay sarotra ny miala amin'ny mahazatra kanefa tsy maintsy elany zany raha tena hitady ny fiainana mandrakizay mandray fanapahan-kevitra mihitsy
ny fampianarana tsy izy rehetra satria fizahany toetra ny fanahy ny resahantsika de nefa ny voalazan'ny soratra masina ny andriamanitra zay ivavahantsika de fanahy ary somary lava ny fanazavana an'io satria tsy maintsy jerevantsika hoe ny tsy fananana esprit de discernement na faiza mamantatra ny fanahy avy amin'andriamanitra sy ny fanahy de amin'ny de manjary misy fahadisoana ny fatakarana an' Jesosy Kristy diso ny fatakarana an' Jesosy Kristy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de tahaka ny zanak'Israely lasa sampy satria mivavahana le nomenarana de lasa tena ny olona tsy malala izy mieritreritra fa mivavaka am' Jesosy fa mivavaka am' devoly am'izay ny olona de fona ny ivavahan'ireo olona reo amin'andriamanitra vokatra zay toe-javatra zay ary zay ny hoe mila mianatra ny soratra masina mandinika ny soratra masina satria tena lalana makany an-danitra nge ny antony ivavahany ny antony andiniana soratra masina ka raha tena de andeha ho any an-danitra de aleoha mandeha amin'ny lalana tena izy fa tsy amin'ny lalana sadasada zay apetraka satana ety am'ty zao tontolo zao ty ary miditra amitsehatra foana ny devoly mba hitondra fitaka ao anatin'ny fampitovivavahana de mitompitompy de ny fantatra le olona hoe marina ny zavatra rahany ary ny zavatra tsikaritra am'izao vanotona zao lasa kinina amina fiangonana kinina mitandrina ny famonjena hoe tena raha tsy atao aminay de very miankina fankatoavana famarina ny soratra masina ny famonjena ary eo ny tena tokony hitandremantsika ary anaovana antso raha mbola azo atao ihany reo olona mianara soratra masina de nio tsara zay voasoratra ndrao de voafitatsika fa nenina nge tsy alohananatra fa orinan-datsy ary nenina tena tsy azo hidivirana eo fa tsisy fanafany mandrakizay na ianao voavontsy na ianao very fa tsy hoe rehefa very ianao de isy famindram-po indray mandeha mba hatonga anao tena izotra ny lalan'ny famonjena rehefa ny safidy ny lalan'ny fahaverezana ianao amin'ny fandavana soratra masina tsisy hevitra tsony mbola miala nenina amitsika andriamanitra kanefa ny fahatakaratsika ny famarinany teny soratra masina eo mitondra vahaolana eo ny fiainatsika manomboka mazava amitsika hoe hay ve ny Jesosy zay vavahako de Jesosy mahagaga Jesosy tompony zavatra rehetra tena andriamanitra mahery afaka mamaly vavaka raha tena mivavaka amin'andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ka matoko sy mino fa samy angataka amin'ny fanahin'andriamanitra tsika mba hahafantaratsika ny marina ary tsy maty antoka ny mianatra ndraindray mety tsy resy lahatra tsika fa tena nataoko hoe zavatra diso raha tsara ihany ny mamantatra raha eritreretinao fa diso fa raha sanatry ka marina ihany le zavatra toriana aminao kanefa tsy niraisinao ny fiainanao mandrakizay no simba kanefa andriamanitra tianao manokana izy tsy tia ny havery anao izy fa hevery ny fiainam-panahanao azankinina amin'ny fiangonana azankinina amin'ny mpitandrina azankinina amin'ny rendrarendra nyty zao tontolo zao ty fa fantaro Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io zava-dehibe sy ny menarana ny antona tamin'ny hazo lava satria mamahy zava-miafinao anatin'ireo tsika de ho hitatsika hoe tsika ihany de afaka hiteny hoe marina ny foto-kevitra nyraisintsika hatramin'izay na diso kanefa ny tena fanetretena lehibe indrindra mafony zavatra diso manaiky ny marina voninahitro n'andriamanitra rehetrany vavatsika sotranao zay andriamanitra rainy amin'ny teninao ndray zay tonga teny mamperitreritra natonga nay andinika tsara tsy hitoko teny fantatra eritreritra fa manamarina mandrakariva fa naiky kosa iaino ny teninao na sarotra raha de mangataka ny fanahinao hiasa mba nokatranazom-panahin'olonao andraisan'ny fanambahakevitra ngatò ny marina de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva.